Miarabantsika rehetra indray ry mpiaino mpijery malala manaraka izao fandarana mamitsika izao. Andre afatra lehibe avy amin'ny tenin'Andriamanitra indray isika. Afatry ny fanantenana, afatry ny famonjena. Kanefa alohan'izany dia manasa antsika rehetra mba hiaraka hivavaka isika tompoko. Tompo tsaro misaotra anao zahay amin'ity fionanay ity. Tsy mahafoy anay ianao. Hiteny fitiavana, hiteny famonjena, hiteny fanantenana ho anay ianao Andriamanitra. Koa vonina hiaino ny teninao zay. Ary tsy hiaino fotsiny fa handatsaka ampo izany afatra lehibe izany ary ampiatra izany eo amin'ny fiainanay. Koa irao ny fanahy masina mba handonaka ny fonay handray ampitiavana izany teninao izany. Amin'ny anaranao Jesosy no anonana ny vavaka. Amen. Afatra lehibe sy manandanja no iarantsika mandinika amin'ity fionantsika ity. Afatra avy amin'ny tenin'Andriamanitra, afatry ny fanantenana, afatry ny fankahirezana dia mitondra ny lohateny manao hoe ny fanafodin'ny alahelo. Inona no fanafodin'ny alahelo? Iarantsika malala fa feno toe-javatra sarotra, feno toe-javatra mampitomany, mahakivy, mampitanondrika ny fiainany zanak'olombelona tsirairay avy, ary ao anatin'izany ny fiainantsika eto ambonin'ny tany. Misy toe-javatra saro-patarina, mampitomany, mahory, mampitondra mavesatra ny tsirairay avy. Tratra n'izany avokoa isika rehetra. Inona no tsy ambaratelo fanafodin'ny alahelo? Zao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jaona 4:12. Jaona 4:12 andiny voalohany hatramin'ny fahatelo. Jaona 4:12 andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Aza malahelo ny fonareo, minoa an'Andriamanitra ary minoa koa. Ao an-tranony iraiko misy fitoerana maro raha tsy izany dia efa nilaza taminareo aho fa andeha amboatra fitoerana ho anareo. Ary raha andeha amboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy indray ka handray anareo any amiko, ary izay toerako no hitoeranareo koa. Io afatra nomeny Jesosy ny mpianany io dia mirakitra teny fikasana lehibe. Aza malahelo ny fonareo. Aoka tsy alahelo ianareo, aoka tsy tanondrika ianareo. Fa inona moa no toe-javatra nahatonga an Jesosy hiteny an'io toe-javatra io tamin'ny mpianatra? Ao amin'ny Jaona 4:13 andininy, Jaona 4:13 andininy faha-3:30 dia misy andalanteny tahaka izao. Nivory zany Jesosy sy ny mpianany. Dia izao no lazain'i Jesosy tamin'ireo mpianan'ireo: anaka, vetivety foana sisa hitoerako eto aminareo. Hitady ahy ianareo, ary araka ny voalazako tamin'ny Jiosy hoe izay aleko tsy azonareo ale, dia toy izany koa no lazaiko aminareo ankehitriny. Io zany no ambaran'i Kristy. Anaka, vetivety foana sisa nitoerako eto aminareo, fa andeha aho. Rehefa naheno an Jesosy niteny an'izay ny mpianatra dia vonto na alahelo izy rehetra, satria ny mampitondra alahelo mafy indrindra eto amin'ity fiainana ity, mampitondra mangidy mafy indrindra eto amin'ity tany ity, dia ny fisarahana. Io zany mafy indrindra. Ekena fa mafy ny hoe aretina, mafy ny hoe tsy fanananasa, ny tsy fampimbola, ny fahantrana, ny toe-javatra maro isan-karazany, tena mafy zany. Fa ny faratampony mampitondra alahelo antsika olombelona dia io fisarahana io. Ka rehefa niteny tamin'ny mpianany Kristy manao hoe vetivety foana sisa hitoerako eto aminareo, dia nalahelo ny mpianatra, nitanondrika izy ireo, kivy izy ireo, dia hitan Jesosy zany alahelo zany. Tadidin'ireo mpianatra ireo le fotoana mamy izay niarana tamin'ny Kristy nandritra ny 3 taona sy tapany. Nisy vanim-potoana tao anatin'ny famoizam-po tanteraka, saika maty teny anivon-dranomasina teny Jesosy niaraka tamin'ny mpianana, saika maty nately ny ranomasina tao anatin'ny tafiotra lehibe. Kanefa teo Jesosy hoe mitsara ririvotra, dia avitra indray izy ireo. Nisy fotoana izay nanaovan'i Kristy fahagagana be dehibe teo amin'ny fiarahamonina, nanangana ny maty.
zay nirahany tamindreo mpianatra ireo nisy fotoana nanasitranana ny marary hita ny mpianatra avokoa zany reo fotoana mamy ireo de tsapany jesosy ny ala elondreto mpianatra ireto rehefa nyteny Kristy manao hoe andeha hiala aminareo ka ny fanafodin'ny ala elo zany dia io voalaza amin'ny Jaona 7:20 andininy voalohany io ny fanafodin'ny ala elo zany dia ny finoana an'Andriamanitra mino an' Jesosy Kristy manaiky an' Jesosy ao am' Jesosy no fanantenana ny atao hoe mino an'Andriamanitra de izao mahatoky fa isy fanantenana ao am' Jesosy Kristy isy famonjena ao am' Jesosy Kristy tsy ilay toe-javatra iainana ankehitriny zany no tokony bantoerana be eo amin'ny foamam-panahy fa ilay toe-javatra ho avy ny finoana an' Jesosy Kristy io no tsy ambaratelo ny alahelo ka izao raha misy amintsika any atokantrano any raha misy amintsika mitanondrika no ny toe-javatra maro isan-karazana izay niatra eo amin'ny fiainantsika aza malahelo minoa an' Jesosy Kristy aoka apetraka aminy ny olantsika apetraka aminy ny fanahintsika rehetra mahay ny zavatra rehetra io Jesosy Kristy io tsy nisy toe-javatra ety ambonin'ny tany faran'izay mafy indrindra ka tsy hainy Jesosy ny mama izany olana izany aoka ino an' Jesosy Kristy ka izao ary inona lay fanantenana lehibe ny amin'ny finoana an' Jesosy Kristy ny fanantenana lehibe de izao niakatra any an-danitra io Kristy io niakatra any an-danitra niala tamin'ny mpianana izy dia tafasaraka arabatana Kristy sy ny mpianany de izao anefa io Kristy io tsy janonany fa hiverina indray io zany no fanalahidiny ny alahelo io zany no vahaolana ny amin'ny alahelo dia ny fiverenan'i Jesosy Kristy ny fahatongavany indray anafoana ny fahoriana rehetra anafoana ny ranomaso rehetra anafoana ny fijaliana rehetra anafoana ireo karazam-pahoriana zay miatra amintsika ankehitriny misy andininy maromaro amin'ny soratra masina manambara sy manamafy fa ho avy tsy ho ela Jesosy Kristy raha jerentsika fotsiny izy voasoratra ao amin'ny asan'ny apôstôly 1 andenge jerentsika ao amin'ny asan'ny apôstôly 1 manomboka amin'ny andininy faha-1 sy ny faraiky ambin'ny folo asan'ny apôstôly 1 andininy 1 sy ny faraiky ambin'ny folo zao nambarany tenin'Andriamanitra ary raha mbola nandinika ny lanitra izy ireo tamin'ny nandehanan'i Jesosy indro nisy roalaty eo anilany ny akanjo fotsy izay nanao hoe ry lehilahy Galaliana nahoana no mijanona eto mijery ny lanitra ianareo iny Jesosy izay nampiakarina ny ala taminareo ho any an-danitra iny de mbola ho avy indray tahaka ny nahitanareo azy niakatra ho any an-danitra io zany ny faratampon'ny fanantenana dia hiverina Jesosy Kristy ho avy Jesosy Kristy mbola misy andininy hafa ihany koa manamafy fa hiverina Jesosy ho avy tsy ho ela Jesosy zany toe-javatra zany de tena manome pirofo mitohaka amin'ny tenda mihitsy ny amin'ny fiverenan'i Kristy zao ny voasoratra ao amin'ny Tesaloniana 1:4 Tesaloniana 1:4 manomboka amin'ny andininy faha-9 sy ny faha-7 Tesaloniana 1:4 andininy faha-9 sy ny 7 zao no ambarany tenin'Andriamanitra fa ny tenany tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana sy ny fonarkanjely ary ny trompetran'Andriamanitra ka izay maty ao amin'ny Kristy no hitsangana aloha ary rehefa afaka izany isika izay velona mbola mitoetra no akarina hiaraka aminy hoeny amin'ndrahona hitsena ny tompo any amin'ny abakabaka de ho any amin'ny tompo mandraka riva isika ko mifampionoana ianareo amin'izany teny izany io an-dalany teny io zany de mbola manome antoka ao antsika manome pirofo fa ho avy tsy ho ela Jesosy ary io no faratampony fanantenana amin'ny maha-kristianina antsika de manantena ny fiverenan'i Kristy lay fanantenana manko tsy zavatra ankehitriny fa zavatra tsara amin'ny ho avy toe-javatra mahafinaritra iseho amin'ny ho avy ka ny soratra masina de manamafy mamerimberina mamantsika mihitsy aza raha izay no azo ilazana azy fa azo antoka ny fiverenan'i Jesosy ho avy tsy ho ela io Jesosy Kristy
io mbola misy toko sy andininy hafa indray manamafy manambarana zany ao amin'ny apokalipsy toko voalohany andininy fahafito andenge jerentsika ny voasoratra ao amin'ny bokin'ny apokalipsy toko voalohany andininy fahafito zao no ambaran'ny tenin'andriamanitra ovakina amin'ny anaran' jesosy. Indro izy avy amin'ny raona ary ny maso rehetra ahita azy na dia izay nandefina azy aza ary hitomany azy ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Eny amen. Ho avy tsy ho ela Jesosy Kristy, ho avy amin'ny lanitra io izy ary ny maso rehetra ahita azy manambara izany manamafy fa tena ho avy tsy ho ela Kristy ary izany no fanafodin'ny alahelo, zany no fanafodin'ny fahoriana, zany no fanafodin'ny fijaliana sy ireo toe-javatra sarotra rehetra izay niatra amintsika eto amin'ity tany ity. Amin'ny mbola maheto ambonin'ny tany antsika ry namana malala dia mianjady izao toe-javatra sarotra rehetra izao. Ny tsy ambaratelon'ny alahelo, fanafodin'ny alahelo dia mino an' Jesosy Kristy, mino manantena an' Jesosy Kristy fa na de niakatra ny an-danitra ary de ho avy tsy ho ela Jesosy Kristy. Toko sy andin'ny farany a zay manamafy ny fiverenan'i Kristy a de ny andin'ny farany indrindra ao amin'ny baiboly, andiny toko farany indrindra ao amin'ny baiboly de ao amin'ny apokalipsy toko faharoa amby roapolo zany. Andeha jerentsika ny voasoratra ao amin'ny bokin'ny apokalipsy toko faharoa amby roapolo. Misy andalanteny mahafinaritra ao izay manome antoka ao antsika ny amin'ny fiverenan'i Jesosy Kristy ao amin'ny apokalipsy toko faharoa amby roapolo andininy fahafito. Zao no lazain'ny tenin'Andriamanitra: indro avy fainganao, sambatra izay mitandrina ny teny'ity faminaniana ity. Ao amin'ny andininy apokalipsy toko faharoa amby roapolo andininy faharoambin'ny folo de miverina indray eo andininy io andininy faharoambin'ny folo manao hoe: indro avy fainganao ary eto amiko ny fahamaliko mba hamaliko ny olona rehetra araka ny asany. Ary ny andininy farany a de ao amin'ny andininy faharoapolo apokalipsy toko faharoa amby roapolo andininy faharoapolo manao hoe: ozay manambara ireo zavatra ireo, eny avy fainganao, amen, avia Jesosy tompo. Reo andininy farany ao amin'ny bokin'ny apokalipsy ny vakitsika teo reo de miverina intelo hoe avy fainganao. Fantatsika moa fa nisa telo de manambara zavatra azo antoka. Tsika malagasy mahay ny oam-pitenenana manao hoe toko telo mamasana andro, izany hoe tena zavatra azo antoka. Ka ny bokin'ny apokalipsy toko faharoa amby roapolo andininy fahafito andininy faharoapolo andininy faharoambin'ny folo de manome antoka mihitsy. Jesosy mihitsy no miteny rehefa nomena ny jauna ny fahitana de miteny mihitsy Jesosy manao hoe: indro avy fainganao, ho avy fainganao, tsy maintsy ho avy aho, zavatra azo antoka izany. Ry mpiaino malala, ry mpanaraka izao fandarina izao malala, ny tena fivavahana marina, ny tena fivavahana marina de mitona ny olona rehetra mba hibanjina ny fiverenan'i Kristy, hibanjina ny fiverenan'i Kristy indray, ary mitona ny olona rehetra mba hiomana hijenan'i Kristy. Anafoana ny karazana alahelo, anafoana ny karazam-pahoriana, anafoana ny karazam-pijaliana rehetra. Ny tsy ambaratelo ny alahelo, ny fanafodin'ny alahelo, ny fanafodin'ny fijaliana dia ny fiverenan'i Kristy. Ho avy eny amin'ndraony lanitra ary tsy hoe miandry ny fiverenany fotsiny fa miomana hijena azy. Rehefa ho avy izy de andray antsika iaraka amin'ny hoany amin'ilay fiainana mandrakizay. Zay ny voalaza ao amin'ny Jaona toko 7:7 raha ho avy aho Jesosy dia andray anareo any amiko dia ho any amin'izay toerako no hitoerinareo koa. Ho tafatoetra ao am-pontsika izany teny mampahery izany, teny fanantenana, ka ho zava-misy eo amin'ny fiainantsika fa olona miandry ny fiverenan'i Kristy ho any an-danitra isika. Ivavaka isika. Raha tsara indrindra ny an-danitra eo misaotra anao izay fa na dia ao anatin'ny tontolo feno fahoriana, feno tebiteby, feno fijaliana aza de misy toky mamy, misy teny fanantenana mamy fa ho avy ianao Jesosy, amarana ny alahelo, amarana ny fahoriana ka de hiomana ho amin'izany izay tsirairay avy,
atao fitafatoetra ao am-ponay tsiraray avy zao manaraka izao fandarana izao izany teny fikasana mamy izany ka na dia mandalo toejavatra sarotra ito ambony tanyity aza izahay manantena fa ho avy ianao andray anay amarana ny fahoriana ny fijaliana ny tebiteby anafongana ny ala elo izay miatra aminay ho tanteraka aminay izany vavaka izany izany teny fikasana izany amin'ny anaranao jesosy tompo amen. mankasitraka antsika namana manaraka izao fandarina izao nanjoy hatramin'ny farany ny tompo hita antsika ary manome fotoana antsika ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko.